Ampitiavana hatrany tompo klasy tompoko afiny tsy tiako ny tokatranonao amity ariva ity manasony ihany koa anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany dia ariditra avy hatrany amin'ny tontolon'ny vaovao isika nanao taritra tamin'ny mpanao gazety androany atoandro ireo délégation avy amin'ny vondrona Sadek nanatanteraka iraka teto Madagasikara nanomboka ny talata faha 1 ny volana novambra lasa teo ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny fampiavanam-pirenena no isan'ny vohitra tamin'ity fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Colbert Antaninarenina ity. Nanao tombana ny fanatanterahana ny tondrozotra sy ny fierisona amin'ireo teboka tsy mbola tanteraka ao anatin'izany fifanarahana politika izany ny vondrona Sadek izay no navoitra n'Andriamatoa David Malobo ministra ny filaminana afrikana tatsimo izay nitarika ity délégation vahiny ity nandritra ny fiona tamin'ny mpanao gazety androany maraina tamin'ny Colbert Antaninarenina. Taorina ny fiona tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana malagasy ireo masovo ireo mitondra fiangonana ary ireo filoham-pirenena teo aloha dia nanamafy ny fanohanana ny fitondrana misy ankehitriny ny vondrona Sadek indrindra ao amin'ny lafiny famerenana amin'ny laony ny toekarena sy ny sosialy natsapa ihany koa ireo délégation avy amin'ny vondrona Sadek ireto fa nampiseho fahavononana iroso amin'ny fampiavana-pirenena ireo tompona ndraiky risantsokajiny malagasy noho izany indrindra dia niantso ny vondrona resam-pirenena izy ireo mba hanohana izay fikasan'ny malagasy iroso amin'ny etahitan'izay nanamafy ihany koa anefa izy ireo fa nampy amin'ny fierisona amin'izany fampiavanana izany ny vondrona Sadek ary niantso ny rehetra mba tsy hirona amin'ny fampiantsiana mety hanohitona izany asa fanatanterahana ny fampihavana eto Madagasikara izany. Nanamafy ihany koa Andriamatoa David Malobo fa samy manaiky ny roso amin'ny fampihavanana ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no mafisin'izy ireo fa lava dia lava ny asa fampihavana-pirenena izay ka tovoky ny tandrovana hatrany.